Lalana mirefiro 100 metra eo no asy fanamboarana atao amin'ny fokontany Tsararano ambony. Efa misy hatrana nefa ny fanetana ataon'ny filopokotany any amin'ny tokony hanamboarana ny lalana noho ny fahitana afa miapodika hatrany ny lalana diany toerana. Any maraina teo niara-ny farimona ny vatan-dehilahy misy 20 eo tamin'ny angady sy ny lapelina ny amin'ny fanomboana ny asa. Izy ity zany asa fanamboaran-dalana raha miasa amin'ireo malala-tanana eto amin'ny mikarakara ny lalana izay hita fa toby rano eto isaka amin'ny fahavaratra ary mijalona ny moto sy ny tomobilina mandeha amin'io lalana io ary ity misy kanaly rano be danadana ty rehefa fahavaratra dia zana zany no mba mikarakara azy io araka an'izay kely vitanay sy fahalalana zay oentinay manatanteraka an'izany eto. Izay lalana makany amin'ny CSB moa ny anay izy ity sady makany amin'ny CSB makany amin'ny EPP makany amin'ny provinsy zany hoe lalana tena important be zany ty lalana amboarina ity zay tena ainan'ny fokotany mihitsy satria ny taxi na ny bajaj zay akamarary eo amin'ny CSB io dia tena miakatra ny prix noho ny lalana ratsy zay raha rehetrarehetra mahafantatra zany zavatra zany. Fanotorana ny tany sy ny fanaovana ny rary vato amin'ny sisiny izay ezana ho vitana ao anatin'ny ny herinandro. Anisan'ny mampiakatra ny saran-dalana sy mampalaina ireo mpitatitra bajaj ihany koa manko ny mandalo amin'ity lalana amin'ny CSB Tsararano ambony noho ny fahasimban'ny lalana be loatra. Afala raiky zany ny vahoaka aty an-toerana afa ho afa-pasahirana izy ireo tsy ho ela. Eny tompo tena faly tokoa fonay ary misaotra ny tsara sitrapo amin'ny fokotany manao izay lalana izao tena mahafinaritra anay ka tena faly dia faly zay engane ka maro tahaka an'izany ny tsara sitrapo anamboatra ty tanànatsika ty. Misaotra betsaka tompo tahiny Andriamanitra engane ka hitombo ny fitiavany anao ny asa soa amin'izao tanàna izao. Falifaly mihitsy izay vahoaka ny Tsararano ambony amin'izao fanamboarana lalananay izao. Tena mijaly zany vahoaka rehefa tonga aty asara amin'ny lalana ratsy mandeha mamonjy ny CSB anay. Zao zany zay dia faly sady mahafapona mihitsy amin'ny fanamboarana lalananay eto Tsararano ambony. Tena faly mihitsy fihetseham-ponay satria lalananay vita. Eo aho faly mihitsy zay satria zany etiky lalana mandeha amin'ny CSB eto amin'ny EPP eto dia sady mba atao vita tsara lalana fa tsy azo be ohatran'izao dia faly zay. Lalana makeny amin'ny CSB, lalana mampihedy-jaza hoy ny fanambaran'ny mponina aty noho ity lalana mikitaotaona sy efa ratsy tanteraka. Marina fa tsy ny famatsim-bola avy amin'ny commune Ambohivotry-Mahajanga no viana ahitana ny fanamboaran-dalana fa noho ny fanampian'ireo malala-tanana sy ireo tsara sitrapo avy aty amin'ny toerana ihany.